Genesisy toko 12. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Ary nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Ny saha tao Edena sy ny toetry ny olombelona fony tsy mbola nanota izy. Ary izao ny tantaran'ny lanitra sy ny tany tamin'ny namoronana azy, dia tamin'ny nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Ny hazo madinika famboly dia tsy mbola nisy teo amin'ny tany, ary ny anana famboly tsy mbola nisy naniry, fa tsy mbola nampilatsaka ranon'orana tambonin'ny tany Jehovah Andriamanitra, ary tsy nisy olona hiasa ny tany. Nefa nisy zavona niakatra avy tamin'ny tany ka nandena ny tany rehetra. Ary vovon-tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary noforoniny fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao saha tao Edena tany antsinanana, ka napetrany tao rahalehilahy izay noforoniny. Ary nampanirin'i Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay matehizà sady tsara ho fihinana, ary ny hazonaina teo afovoan'ny saha sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary nisy ony nivoaka avy tao Edena handena ny saha. Hatreo izy dia nizara ka nisampana 4. Ny anarany voalohany dia Pisona. Io no mandena manodidina ny tany havila rehetra izay misy ny volamena. Ary tsara ny volamena amin'izany tany izany. Any ny bedola sy ny vato berila. Ary ny anarany ony faharoa dia Gihona. Io no mandeha manodidina ny tany kosa rehetra. Ary ny anarany ony fahatelo dia Hidekela. Io no mandeha tandrifin'ny Asiria. Ary ny ony fahefatra dia Eofrata. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny ralehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy ny ralehilahy ka nanao hoe, ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hihinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe, tsy tsara raha irery ralehilahy, dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Ary tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voro-manidina rehetra, dia nentiny tany amin'ny ralehilahy ireny ahitany izay hanononany azy avy. Ary izay rehetra nanononany ralehilahy ny zava-mananaina rehetra dia izany no anarany. Dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voro-manidina mba amin'ny bibidia rehetra, nefa tsy hita izay vady sahaza ho andra-lehilahy. Ary Jehovah Andriamanitra nahasondritory andra-lehilahy ka dia natory izy. Dia naka ny taolan-tehezany anankiray izy ka nanakombona nofo ho solony. Ary ny taolan-tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dralehilahy.
Ary hoy raha lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity no atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany ireo. Ary nitanjaka izy mivady, dia raha lehilahy sy ny vadiny, nefa tsy nahalala henatra izy.